Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy fotoana izay amelan'Andriamanitra antsika hiaran'ireo fitsapana tena farany izay mahamay indrindra, ka mahatonga antsika heritreritra ho toy ny eo anolohan'ny antsana mangitsokitsoka iray, dia ny antsan'ny olana izany na aretina na zavatra maro samihafa. Tsy sanatria akory hoe tsy tiantsika Andriamanitra na koa tsy hamaly vavaka izy, tsy olana ary vitan'Andriamanitra vetrany ny hamaly ny vavaka ao eo no eo, saingy amin'ny alalan'ny fomba izay ahazahoantsika mandray lesona no ampitany lesona lehibe iray izay tia no azontsika, izay tsy ho haintsika mihitsy ny handray izany raha tsy amin'ny alalan'ilay fitsapana izay nandalovantsika. Ny any angatan'Andriamanitra amintsika dia ny atoky azy tanteraka, satria ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao avokoa, tsy salasalana izany. Hoy Joba tamin'i Jehovah raha avy nandalo zavatsarotra sy fisetrana mahamay izy hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatra ny saiko. Joba 2:7, ny 9:2. Dinio ary ny fiainan'i Joba dia ahazo hery ianao hiatrika ny fiainana isan'andro. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoavampo fazamalaina, fatomotrany andro izay. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Misaotranao mbola mampandroso anay atao tokantranonao, ary dia manolotra anao ny araba omba mipirarin-tsoa. Ny namana rantoary misy Joely no mitafa aminao, ny namana Naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Tsara ny mifandray amin'olona, nefa ny tena tsara dia ny fifandraisana tsy misy fiatsaram-belatsia, izany hoe tsy hisy ankinafinafina, tsy misy fandrimpandrika na ankitsongotsongo teny na ankitsongolongoloka teny, ka izany indrindra no anolorana anao ireto sosokevitra reto mba ho fifandraisana tsy misy fiatsaram-belatsia tokoa no ataonao sy iainanao sy ampiarinao eo amin'ny fiainana. Mipetraka amin'ny fanontaniana raha hoe inona no atao raha tiana ny iaina amin'izany fifandraisana tsy misy fiatsaram-belatsia izany. Ireto ary sosokevitra vitsivitsy omenanao azonao ampiarina mba hisiny izany hoe fifandraisana madio tsy misy fiatsaram-belatsia izany. Voalohany dia tsara ianao raha tsy manao ny atao hoe préjugé na mitsaratsara olona, fadina mihitsy izany ny mitsaratsara olona, indrindra raha tsy mahafantatra tsara ny marina mikasika ilay olona ianao, ary aoka tsy anombatombana amin'ny fomba fihevitra fotsiny aniny olona iny, fa raha tianao ny havantatra dia aoka ianao anadiady tsara mba ho fantatrao tsara mikasika ilay olona sy ny momba azy, fa dia tsy mety ary tsy tsara izay mitsaratsara olona amin'ny tsisy dikany izay. Manaraka dia atao mitovy aminao ilay olona, aoka ianao zany tsy hevitena
ho ambony noho ny hafa fa aoka hevitra ianao fa mitovy ianao sy ilay olona miresaka sy mifandray aminao io. Asehoy ny fihetseponao marina, izany hoe asehoy sy lazao aminy izay iainanao, na faly ianao amin'izao fotoana izao, na tezitra, na malahelo, na sorena, dia asehoy na teneno mivantana izany iainanao zany, fa aoka tsy hiatsara velatsy na anaikinaiky fotsiny izay lazaina eo nefa ianao sorena, tezitra na malahelo. Manarak'izay dia eny tsara hatramin'ny farany ny zavatra na ny resaka tiany ho tenenina aminao. Raha miresaka aminao zany le olona dia eny tsara hatramin'ny farany izay lazaina, fa aoka tsy tapahana eny an-tenatenany, satria ianao mety hoe tsy amin'ny fotoana mamety iaino azy tsara dia tapahanao an-tenatenany ny resaka tiany tenenina, fa aoka hoenona hatramin'ny farany. Eno ihany koa ny atao hoe message non verbal, na hoe misy hafatra tsy tenenina fa atao amin'ny fihetsika, dia jerenao sy fantarinao zany izay zavatra izay zavatra tiany aseho sy tiany ambara aminao zay, dia ekeo ary enoy tsara. Ekeo ihany koa izay tolo-kevitra omen'ny hafa anao, aoka tsy ho lavina vetrany izany tolo-kevitra omen'ny hafa zany, eny fa na de hoe fantatrao fa hoe tsy mety aminao azy, dia aoka tsy ho lavina ho vetrany, fa eno sy ekeo aloha, dia rehefa aveo ianao maneho ny hevitrao amin'ny tsy fanekena an'izay tolo-kevitra omeny izay. Manaraka izany dia zarao izay vaovao fantatrao, aza fenina izay vaovao fantatrao indrindra ka vaovao sy resaka mikasika ilay olona zay mifandray sy miresaka aminao, ary aoka ho teneninao mazava sy tsotra izany zavatra izany. Manaraka, sahia miteny ary atao fantany ny fisinao. Raha misy tsy akasitrahanao ny zavatra lazainy sy ny zavatra teneniny, dia sahia miteny ary sahia mandaa izany eo amin'io fotoana izay fampiresahanareo eo. Sahia ihany koa milaza sy miteny ny filanao sy izay ilainao, aza feniny zany izay zavatra ilainao fa tsory aminy avetrany, aza atao akinafinafina sy ankifonofony tahaka ny varibona tsindrana hoy ny fitenenana, fa ataovy tonga dia resao aminy eo no eo. Sahia ihany koa manaiky sy miaiky ny zavatra tsy mety nataonao, ary tsory sy ekeo eo anatrihan'iny olona miresaka aminao iny izany zavatra izany. Sahia ihany koa ianao mametraka fanontaniana, ary ny fanontaniana izay apetrakao dia aoka eo anatrihan'ilay olona mifampiresaka aminao no ametrahanao izany, fa tsy hoe rehefa miala eo ianao vao menomenina sy manontany any ambadika any, dia any ianao ny mifosa ilay olona ny fampiresaka taminao. Fa raha tena manana fahatsorapo ianao dia apetrao eo mifanontanianao, eo ianao mahalala izay zavatra tiany sy tianao ho fantatra. Manaraka dia valio tsara ny fanontaniana izay napetrany taminao, ary valio eo anatrehany izany fanontaniana izany, fa tsy any ambadika any ihany koa ianao, any amin'ny olo-kafe any vao mamaly le fanontaniana napetrak'ilay olona taminao, dia any ny fosafosainao any izy, fa eo raha misy fanontaniana napetrany aminao dia valio eo no eo ihany. Lazao amin'ny fahitsiana ihany koa ny zava-misy marina fa hazafenina, ka rehefa miala eo ianao vao mitantara any aman'olona any le zavatra misy marina izay tian'ilay olona miresaka aminao
ho fantatra. Izany hoe misy zavatra fantatrao, zava-misy marina mahakasika io olona io dia tsy teneninao azy fa ny amin'ny olona any no resahanao le izy. Tsy mety zany izay fa tenenao aminy, lazao amin'ny marina. Ary farany dia aoka tsy isikitsikotra loatra ny fiainan'olona ianao, fa velao ny fiainany ho fiainany any. Ary aza mitsongolongoloka amin'ny teny diso izay no teneniny, fa teneny tsotra hoe diso zany zavatra teneninao zany, ary ambarao azy ny marina ny amin'le teny izay nolazainy teo. Aoka zany tsy tsongolohana na atao hoe iny teny indray no entinao amelezana azy, fa teneny hoe diso izany teny zany. Amin'izay tsy misy ny fiatsaram-belatsia fa voalaza amin'ny fotsotra ilay izy. Faiza miaina mampilamitsaina. Ko dia mino izahay fa samy anao fampiarana ny tsiraray, ka tsy hisy tsony ny atao hoe fiatsaram-belatsia, fa mba ho fifandraisana madio, tsy misy fiatsaram-belatsia avokoa no ifandraisan'ny rehetra, dia irindra ho azy ny fiarahamonina, ka tsy hisy tsony ny disadisa na izany ao an-tokantrano na eny anivon'ny fiarahamonina ray manontolo. Dia izay indray ary no masaka azona tolotra tamin'ity androany ity, ametrahana no mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. AWR téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Ampifaliana mandrakariva no iaonana aminao sy anolorana ny arahaba ho anao, ary ampitana izay teny nomen'ny tompo zaraina aminao indray androany. Kanefa toy ny mahazatra antsika dia andeha hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ny antony efa fantatrao, satria tenin'Andriamanitra no ho zaraintsika sy fampiresahana, dia aoka ny fanahiny no hameno antsika hahatakatra ny sitrapony sy andray izay tiany ambara amintsika. Hivavaka isika ary. Jehovah rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra, tafahaona amin'ny olona rehetra izay nantsoinao sy nasainao indray hiaraka hiaino izao fandaharana izao. Misaotra tompony ny famindraponao, fa ny teny izay ho lazaina sy ho enoina dia mino izay fa avy aminao izany, ary aoka ny fanahinao ameno anay mba ho amin'ny sitraponao no izarana sy hiainona ny teninao, ary ny fanahinao anie ampanan-kery izany ao anatinay tsirairay avy. Dia ho anao rery ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nampianatra ny mpianany hivavaka Jesosy, dia misy izao teny izao nasainy notonon'izy ireo rehefa mivavaka izy: hatao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tiany Jesosy tokoa mantsy raha ireo rehetra izay milaza fa mino azy sy mitonona fa manaraka azy ety an-tany no mba manao ny sitrapon'Andriamanitra ray tahaka izay atao any an-danitra koa. Amin'ny mampianatra Jesosy antsika dia mivavaka tokoa isika, ary maniry mafy ao am-potsika ao manao hoe hatao any ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Indrisy nefa fa isaky ny tonga ny ariva ka manao jeritodika ny nataontsika nandritry ny tontolo andro isika, dia mahita fa tamin'ny fomba maro samihafa
dia tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray isika. Dia mangataka aminy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hamela izany tsy fahatanterantsika izany. Ary amin'ny Mahandriamanitra mpamindra fo azy sy miantra dia mamela antsika izy raha amin'ny fotsika tokoa no hanaovantsika izany fangatahana izany. Nampianarin'i Jesosy ianao izany fangatahana izany ianao, satria ho azy ny fiainany manontolo dia voatokany hanao ny sitrapony rainy izay any an-danitra araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 10:17 manao hoe: inty aho tonga anao ny sitraponao Andriamanitra. Ary koa ao amin'ny Jaona 4:9 manao hoe: fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Dia nitady izay anaovana ny sitrapon'ilay naniraka azy isan'andro Jesosy. Ary nangataka isam-potoana koa ny fahendrena sy ny hery avy any ambony mba hanana ny hery ahazahoany manatanteraka io antony na antongavany teto an-tany io. Tsy mora ho azy ny nanao izany, fa na dia nangiry-firy sy navezatra taminy tokoa azy izany, noho izy ny tafinofo tahaka antsika sy nitondra ny tsy fahatanterahantsika, dia mbola niteny hatrany izy nanao hoe: aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Voalaza ao amin'ny Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy, fa na dia zanak'Andriamanitra aza izy, dia nivavaka sy nitalao no mba mpitarainana mafy sy ranomasobe mba hahaizany mankatoa amin'ny fiaretana ny fijaliana nentiny. Ary tamin'izany no nahatonga azy io tanteraka tamin'ny fanaovana ny sitrapony ny rainy, ka dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy izy. Manamafy izany ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no amakitsika azy, fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Sy ny ao amin'ny Hebreo ihany 7:20 manao hoe: koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy. Tsy ny ampianatra antsika hivavaka mba hahaizantsika manao ny sitrapon'ny rainy ihany no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany, fa ny ampianatra antsika ihany koa ny lalana mitondra ho amin'ny famonjena mba hahatonga antsika hahay hanao ny sitrapon'ny ray. Mba hahatonga antsika koa hiteny tahaka azy rehefa akaiky hifarana ny fiainany teto an-tany manao hoe: izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Jesosy irery ihany tokoa no anatanteraka antsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra ray amin'ny olona rehetra velona teto an-tany. Ary raha mety ianao dia vonina ny hitarika ianao amin'izany fiainany fahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ray izany koa izy. Raha ny ohatra nomeny Jesosy dia misy fiaretana, misy fijaliana, misy fahoriana, misy ranomaso, ary misy tolona mibavaka mafana koa ao amin'izany lalana ho amin'ny famonjena aizantsika manao ny sitrapon'ny ray izany. Misy fitalahoana sy fangatahana mba mpitarainana mafy, tsy maintsy asandratra ihany koa. Kanefa ambonin'izany rehetra izany dia misy teny fikasana nomena antsika ihany koa, fa izy no loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Ary akoatra io teny fikasana io dia ho koa no voalaza amin'ny mpaminany Jona 2:10 ny tapany farany manao hoe: any Jehova ny famonjena. Tsy tompony famonjena ihany izy, fa manan-kery hamonjy ihany koa, araka izay voalaza ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 7:1 tapany farany. Koa dia mahavonjy tokoa izay rehetra manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy. Fa izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika,
mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao aminy kosa isika, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Koritianina 4:5-20. Ary ianareo dia tanteraka ao aminy, ho ihan'ny apôstôly Paoly amin'ny Kolosianina 4:5 tapany 2. Raha namarana ny vavaka izay nampianariny ny mpianany Jesosy, dia nampianariny koa izy ireo mba hahatoky fa manana fahefana mandrak'izay izy, sady manan-kery hamonjy mandrak'izay. Koa dia hoy izy hoe fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrak'izay. Amen. Ireto misy vavaka roa atolotra antsika ho famaranana izao tenin'ny tompo androany izao. Salamo 7:110 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarianao ahy amin'izay tany marina. Ny vavaka faharoa dia ao amin'ny Hebreo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy: izy ane ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ene ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona amin'ny manaraka indray aminao ary. Ny fo zay mavesatra reraky miady ety, tony ravao eo iana, resi fa teo lay fity, nisandrinao no hery ankilako, nielatrao de ampianidinako, Jesosy io nienta mavesatro AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Reykjamzato. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana, vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Manolotra fangasitrahana anao mbola manaraka tranony toy ny fandaharana. Torohevitra mahasomika asika ny fambolena ovy ihany no atolotra antsika anio, iarahana amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré mba hananantsika vokatra tsara sy betsaka. Akoatr'ireo torohevitra efa nomenao ary Madame Irina, inona ihany koa ny tsara ho fantatra momba ity fambolena ovy ity? Mila fikojakojana zany ny voly ovy rehefa mamboly azy isika. Totofana indroa na itelo rehefa afaka rovolana sy tapana aorinina ambolena azy. Ka amin'izay fotoan'izay zany efa mahatratra eo amin'ny 40 ka hatreo amin'ny 20 cm eo ny lavany. Raha maina loatra zany dia tariana rano amin'ny tatatra ny elan'ny tongony. Ny tena tsara fambolena n'ity ovy ity zany dia tany amoromorony rano zany rano marina, satria afaka mitarika rano tsika, ary ny tena tsara dia atao voly avitra ny tanimbary izy ity. Eny izy zany ny tena mamokatra azo antoka fa hanome vokatra tsara ho atsika. Mba azotsika le hoe vokatra tsara dia atao manara-penitra zany ny fomba fambolena. Misy fepetra takiana ve tompoko ao anatin'izay? Misy fepetra tsy maintsy takiana mihitsy raha te azo vokatra tsara tsika.
raha ohatra tsika ka manao voly toratady ka ataontsika lavaka zany dia ny elanelany zany 30 na hatramin'ny 70 centimetatra ny elanelan'ny fotoboly. Dia raha ohatra indray tsika ka manao toromboly zany, manao an'ireny ohatra hoe volodongona ireny zany, dia ny habean'ny toromboly 80 ka hatreo amin'ny 70 centimetatra eo. Dia eo amin'ny ampovoantsika no manao an'ilay lavaka zany raha ohatra ka ataontsika volo lavaka ilay izy. Fa raha ohatra indray kosa ka ataontsika voly toratady ihany izy zany amin'ilay toromboly iny koa, misy karazany roa zany ny afaka anaovana toromboly, na tsika manao lavaka ihany koa amin'ilay volodongona iny zany na tonga dia ataontsika toratady fotsiny amin'izao izy zany dia manao somary lavaka kely tsika, dia ny elanelan'ilay ametrahantsika n'ilay ovy zany na elanelan'ny tongony zany dia eo amin'ny 70 centimetatra eo, 30 na 70 arakaraka ny ovy. Fa rehefa manao an'ity toromboly ity ndray kosa nefa ntsika zany na billon amin'ny teny frantsay izy zany, dia apitsika elanelany zany ny toromboly anankiroa eo amin'ny 30 centimetatra eo andahanana. Dia amin'iny rasana trika hoe maina be loatra ny andro, tsy misy orana, dia raha mamboly ovy eny an-tanimbary zao tsika dia afaka mampiditra rano tsika, dia ny elanelany iny ilay toromboly anankiroa iny zany no andehanan'ny rano. Elanelan'ny andahanana manondraka iny tsy ampiana ovy iny fa andahanan'ny tongotra iny. Ilay volontsika zany atao anatin'ilay 70 centimetatra somary miavoavo kely iny zany. Dia rehefa mametraka an'ilay ovy ary zany tompoko, raha atao andavaka ilay izy ny alalina izay ametrahana ny ovy eo amin'ileny izay, eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 centimetatra ihany zany ny ataontsika alaliny eo anatin'ilay lavaka na ilay faritra izay nisoritantsika ambilena azy iny. Dia ankoatr'izay koa ve tompoko mbola misy zavatra tsara ho fantatra mikasika n'ity fambolena ity? Ny fotoana tena tsara ambolena zany dia manomboka eo amin'ny tapaka marsa eo zany ka hatramin'ny volana jolay zany ny tena fanatsatoana zany tiako tenenina io. Fa raha ny fotoana ny ovy zany dia manomboka amin'ny volana marsa ka hatramin'ny septambra zany ny tena tsara izy eny an-tanimboly eny. Dia tsara manaraka izay kalandriam-pambolena izay zany? Tsara mihitsy ny manaraka an'izay. Ny fanatsatoana zany avrily ka hatreo amin'ny jolay, aza atao tara ny volana jolay io zany. Dia rehefa vita ny fambolena dia manahoana indray kosa mikasika ny fikojakojana azy zany eny an-tanimboly? Ny fikojakojana azy indray zany dia totofana indroa izy na itelo rehefa afaka roa volana sy tapany aorian'ny ambolena azy. Amin'izay fotoan'izay izy zany dia efa mahatratra eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 20 centimetatra eo ny lavany. Efa matanjatanjaka tsara izy zany amin'izay efa azo kitihana. Dia efa voalazako teo moa hoe raha maina loatra zany dia hitariana rano amin'ny tatatra eny elanelan'ilay toromboly eny zany. Ka izay mahatsara anaovana azy volo toratady mandrakariva zany mba hahafahantsika manampy rano zany raha sanatria tsy ampy rano zany izy amin'ilay andro may be iny. Manahoana indray mikasika n'ilay fihavana sy fihevona misy fepetran'izay ve? Tsara izy zany totofana mba hatonga an'ilay vodina ovy tsy hitranga ety ivelany fa mila totofana izy mba hitombo tsara zany. Ya. Dia izy ity ve tompoko mila aziasika rehefa eny amin'izy maniry iny? Izay ny tsara ampiasantsika n'ilay ranona tainomby vavy, satria ny ovy zany dia halan'ny lagaly dia tsara zany tsika mampiasa n'ilay ranona tainomby vavy fa sady fanampinjesika iny no fiarovana raty eo. Dia impiry ny tokony ampiasana ny ranona tainomby vavy io rehefa mamboly ovy? Afaka tapabolana nyriny izy zany dia fa tsara ianao manao an'ilay fanorahana isaky ny tapabolana. Raha sanatria ary ka tratry ny aretina ny volo ovy, inona tompoko ny torohevitra azonao omena? Efa nanome an'ireo fanafody ara-boajanahary dia tsara tsika zany manaraka n'ireny mandrakariva zany, indrindra fa ity ranona tainomby vavy ity zany dia tena tsy tokony ho tapaka eo amin'ny fambolena ovy.
io zany fiarovana sady fiarovana io ny fitsabony io no zezika io dia mba azonao fitipitiana antsika kely ve tompoko satria mety nisy tsy naharaka zany teo aloha izay le hoe fanafody izay le ranona tainombivavy io zany a dia efa anisan'ny fanafody anankiray a izay ahafahantsika miady amin'ny lagaly a fa afangaro amin'ny ranotaretra izy a na ranon-davenina ny ray amin'ireo zany ny ampifangaroantsika n'le ranona tainombivavy izay hitantsika amin'ireo zany na mahita ranotaretritsika na afaka maka ny lavenina patana zany a tonga dia afangarontsika amin'le ranona tainombivavy. Misy fotoana ve anaovana n'izay fanafody izay eo amin'le voly? Rehefa marary ny voly a dia isan-kerinandro manao amin'ny famafazana fa raha etsika erovana kosa izy a dia isa-tapabolana no manao amin'ny famafazana. Dia rehefa voaraka avokoa ireo fepetra rehetra izay narahana teo zany a dia afaka firiana reny miakatra ny vokatra. Ny vokatra zany dia miakatra afaka 3 na 4 bolana eo. Ny fedinany ovy a dia miankina amin'ny fahamainan'ny ravina. Indrindra moa fa raha hoe anao masomboly azy tsika dia maina tsara mihitsy ny ravina izay izy voaditsika dia matoy tsara zany le ovy avy eo a azontsika atao masomboly tsara. Rehefa maina tsara zany ny ravina sy ny tao. Dia raha ohatra zany ny voaraka tsara ireo fepetra ireo dia manahoana re tompoko ny vokatra azo? Eo amin'ny tany ray ara zany dia tokony azahoana ovy a eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 kilao eo. Ya, misy torohevitra azonao omena ve tompoko mba hitehirizana azy reny zany? Azo tehirizina tsara ny ovy a dia toy izao no fomba fitehirizana azy. Apetraka amin'ny toerana maizimaizina dia fasika no atao lafika. Alahatra ny ovy a dia rakofana fasika indray a dia toy izany hatrany no atao. Izany hoe mila manana fasika misimisy zany tsika raha te hitahiry ovy, apetraka amin'ny toerana maizimaizina izy zany. Izany hoe tsy azo atao mifanindry zany le ovy? Tsy atao mifanindry izy fa alahatra zany a dia rakofana fasika dia alahatra dia rakofana hatrany hatrany. Ohatra eo amin'ny somoa zany na toerana anankiray ohatra hoe tsy zany arakaraka ny izay toerana misy atsika any ambanivohitra fa fasika ny tsy maintsy ataontsika lafika voalohany zany mba hahatonga anazy ho voatahiry tsara. Dia ny resaka mikasika an'le masomboly ianao zany tompoko teo, misy fepetra ihany koa ve manokana ankoatr'izay a hitehirizana an'ireny masomboly ireny? Raha mbola eny an-tsany masomboly a ny tokony ataonao masomboly dia atokany toerana mihitsy fa aza fangaro amin'ilay ovo hoanina zany satria ny fikarakarana sy fikojakojana anazy a dia tena miavaka fa tsy maintsy arahanao maso isan'andro san'andro ny voly a izay eritreretinao atao masomboly sao sanatria misy biby a na misy aretina. Dia toerana manokana mihitsy zany mametrahana azy? Tsy maintsy ataonao toerana manokana miavaka mihitsy zany izay atokanao atao masomboly. Dia ny fomba fitehirizana anazy koa zany a dia efa apetraka amin'ny tokana ihany koa zany ny masomboly. Tsy ampiarahanao amin'izay ovo hoanina zany na ny ovo amidy. Fa rehefa akaiky ho ampitsiriana izy a dia esorina indray zany a dia atao amin'ny toerana mangatsiatsika izay mora ny riny iray izy zany. Sao dia mba misy torohevitra azo matamin'ny rina atao zany a ho an'le olona zany mitahiry le masomboly amin'izay le fomba fikarakarana azy izay zany. Raha ataontsika masomboly indray zany ny ovy rehefa akaiky ny fotoana ambolentsika azy dia asorintsika eo amin'ilay fasika izy a dia apetrakintsika amin'ny toerana mangatsiatsika izay mora hitsirinin'ny ilay ovy zany a dia raha vao hitanao fa 1 santimetatra ozy izy tamin'ny voalohany tsiriny a dia efa afaka avilenao amin'izay izy. Dia maharitra firiana re zany tompoko no mahatsara ny fitehirizana an'ireny masomboly ireny? Ny masomboly zany dia afaka tehirizinao mandavataona izy fa rehefa akaika amboly fotsiny ianao vao manala azy eo amin'ilay fitehirizana azy anaty fasika mba hahatonga azy tsiry haingana zany satria ao anaty fasika izy mankony manana n'ilay hafanana izay atonina tsy mampitsiry azy izy eo
fa rehefa tianao ampitsiriana fotsiny izy dia avoakanao tao dia entinao mitoerana mangatsiaka izay mora mampaniry azaingana. Akoatra izay ve tompoko misy fanamarihana na hafatra tianao apetraka amin'ny mpiaino antsika mikasika ity fambolena ovy ity? Ny hafatra tiany apetraka angambany dia tsaritsika manaraka n'ilay fepetra izany dia mahazo vokatra tsara sady tsy maty-antoka no mahita fafinaretana ihany koa izany eo amin'ny fikarakarana sy fitehirizana azy. Misaotra tompoko. Ry tantsaha, sakafo mavelona sady mahaleo tena ny ovy. Fidiram-bola tsara ho an'ny fianakaviana, ko mambolea ovy. Arao ireo fepetra tsotra ara teknika amin'ny fambolena azy dia ahazo vokatra tsara ianao. Besaka, aizinareo tsy Fredy ve zany mitabataba ao varatra ao zany ry Besaka? Ianao angeny tadiaviny Ory Besaka. Aty andrefatrano aty zay ry Fredy aty Andray, reny ty mahasepitra anao eno raha sary mandondona mafy. Ainareo mivady aty ambady. Manahoana aloha Manahoana nareo salama tsara zay ka. Misy inona ry Fredy nidodina Besala amin'izao ty ianao Eno tsy rety ingato sepitra mihitsiko. Sepitra mihitsy fa misy inona letsy tena niazakazaka mihitsy fa misy camion be zay ary ampevinary dia hoe amitady amin'ny Bezaka ondry zareo. Anjanonao izy zao miandry anga to telamo camion. Eno camion misy ray aman-dreny efa lehibebe iny miaraka amin'jareo. Izy dritra andraso sao avy zay angamba le ovy ry Bezaka. Ay le ritsy fa ho aizinareo ry Bezaka ividy omby. Tena ividy omby nareo fa fantatro. Ividy omby ahoana ry Fredy tafetinareo tsarovo madinika fa eto ihany dia ono ary reto omby firy le izy. meva tena fanny azakazaka Fredy fa mba homeo ronono kely eo aloha izy hosotrony. Velao aloha zay ronono sy ovo any fa aza misahirana amiko fa andao vonjena aingana le camion sy ny omby. Aingakaingana moro reto avy any manao misimisy Fredy dadanray aloha Bezaka zany fandehan-javatra zany ay camion anangona ovy le teoko. dia gaga tamin'n'lahy mihitsy ary Fredy ovy no resahany meva resagobo indray ve lesy ny resahany lahy. Tena efa bandenina mihitsy tamin'iny miaika any lahy faly afa hoe azo camion na omby nareo. Sahirana satria to saminy ara-lehibe tety ihany nefa zay tsy mbola hita hoe ahoana kory. Tena afabaraka meva letsy fa inona kosa aloha no anakanantsika tsy ahazo omby sy camion mihitsy aza rehefa tena atao hoe manara-penitra ny famboleny zary mbo gaga manaraka tsara ny toromarika rehetra omen'ny teknisianina dia me tsara sy mitombo ny vokatra azo. Tena marina izany ry Bezaka. Nareo zao tena mahavoko ny ampindray ny lalam-barotra ny olona mihitsy verangano tonga aty mitady anareo hoe aizy Bezaka le manana ovy tsara sady betsaka ireny. Fa ahoana tokoa letsy ny fiarovanareo ny ovinareo ho tsara sy tsy andara-naretina akoatra n'ireny le efa niresahantsika ireny voalohany indrindra aloha ny tena nazatra anay rehefa mambolovy dia atao toratady. Tsaroko tsara ny fanazavanga fa hoe atao eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 70 cm ny elanelan'ny fototry ny ovy. Zay ny ovy tsirairay io ary 90 ka hatramin'ny 70 cm kosa ny elanelan'ny dongona amin'ny toromboly.
dia enina ka hatramin'ny 20 santimetatra ihany moa ny alalin'ny lavaka ametrahana n'la masomboly. Izay mihitsy. Dia arak'izany mihitsy koa ngely itiany nataonay fa ahoana ny tsy mitovy ny vokatra azo a sa ve ny masomboly ny olana? Ka ovy misy tsimoka matanjaka tsara, miloko sady fonentana, eo amin'ny 1 santimetatra eo zany. Zay ny tsara atao masomboly zay. Tadidiko mihitsy zay. Ary tena tsy tsara atao masomboly mihitsy nge ny ovy misy tsimoka miloko fotsifotsy na lava loatra. Fa ahoana rangatiny tsy mampitovy azy a? So dia adin'ny Fredy kosa raha mampiasa an'le ranona tain'omby vavy. Fa ahoana tokoa moa zay e? Zay nareo zay. Adinonareo indray iny. Tadidio tsara fa alohan'ny fambolena, na fambolena inona io na fambolena inona, dia tokony efa ho vonona foana io ranona tain'omby vavy efa nolona 12 andro efa masaka tsara. Dia ahoana ry bezaka? Fa nampinjezika tsara mihitsy ny ranona tain'omby vavy e. Ranona tain'omby vavy efa nalona, ary fiarovana voly amin'ny aretina ihany koa. Zay zany ny tena nampahombo ny fambolena ovinareo ko inona moa? Zay mihitsy aloha e. Afaka tapabolana na ny riny ovy a, dia efa manondraka n'io ranona tain'omby vavy io, atondraka amin'ny volo zany, ary atao isa-tapabolana ny tondraka. Zezika tsara izy ho amantsy sady miaro amin'ny aretina. Zany arono ary bezaka. Ahoana n'le fikarakarana azy eo ampahandrina koatr'izay? Afaka 2 volana sy tapany ao aorianany nambolena azy ny ovy. Zany hoe efa mahatratra any amin'ny 14 ka hatramin'ny 20 santimetatra zany ny lavany. Dia totofana le voly. Atao indroa na intelo le fantofana. Miaro azy amin'ny amandona be loatra iny no miaro azy amin'ny haidratsy ihany kory sy tia. Dia ahoana ny amin'le fanondrahana? Zava-maniry mila rano ny ovy, nefa tsy azo atao dobo-drano loatra amin'ny toerana ambolena azy. Ka raha maina loatra izy a, dia hitariana rano amin'ny tatatra anelanelany dongona. Zany hoe manao tatatra kely zany eo anelanelan'le dongona? Zay ny tena mahatsara azy ity. Raha atao voly avitra izy dia tena mety zay. Ka eny amin'ny tanimbary na eny amin'ny tany somary amoromorony-drano zany nambolena azy, dia rahana tsara fotsiny fepetra rehetra ary Fredy dia vokatra io a. Mazava ry bezaka. Ampiasa an'le ranona tain'omby vavy a. Ahoana tsara moa le fanaovana azy? Tsotra e. Daba misy sarony a 19 litatra. Dia vovoka tain'omby vavy a 19 kapoaka. Tain'omby vavy ihany a. Rano 10 litatra. Lona sy azo lavany amin'ny 70 santimetatra any no ilainy e. Reo zany ny zavatra ilaina. Dia ahoana ny fanamboarana azy zany? Ay, rehefa voasivana tsara le vovoka tain'omby vavy iny a, dia afatra azahoana 19 kapoaka. Malemy tsara io a. Arotsaka ao anatin'le daba efa misy rano 10 litatra io, dia afangaro tsara, dia saronana tsara ihany koa, ary atao mahazo masoandro mba hanafaingana ny fahamasahany. Dia tsy sokatsokafana mihitsy zany le izy? Arona isaky ny 2 andro izy ka, saingy alona mandritra ny 15 andro. Tandremy tsara rehefa mangaro azy a. Rehefa arona miakavy izy dia miakavy foana. Rehefa miakavanana dia miakavanana foana, fa tsy azo avadibadika mihitsy isaky ny mangaro azy mandra-patapitry ny 15 andro. Zany hoe rehefa arona miakavanana izy zany dia miakavanana foana. Rehefa miakavy dia miakavy foana. Zay mihitsy. Fa tsy hoe ahodiko miakavanana izy 2 andro dia ahodiko miakavy indray izy 2 andro. Zay ny tsy mety. Tena mazava tsara. Tadidiko tsara mihitsy zany. Dia ahoana moa le fampiasana azy amin'ny fiarovana ny voly? Maka ranona tain'omby efa nalona 2 litatra. Dia tapohana rano 5 litatra iny. Dia iny zany a no afangaro. Dia atondraka amin'ny torom-boly 2 metatra ny sakany, 10 metatra ny lavany. Miaro ny ovy sy ny voatabia amin'ny lagaly io ringa. Mazava tsara.
io zany le atondra kisaky ny tapabolana ary raha ohatra hoe efa tratry ny aretina kosa ary be zaka le volovy dia ahoana mbola misy fanafodiny ve? Dia io ranonatainomby 20 litatra efa voalono ihany no ampiasaina ka saingy ampiana ravitaritra 5 lehibe na lavenina 4 sotro lehibe zany arotsaka ao amin'le ranonatainomby vavy zany le taritra. Raha ravitaritra zany na ampiasaina se dia totoina atao malemy tsara aloha iny dia zay ranony azo avy eo no afangaro amin'le ranonatainomby. Raha lavenina moa dia tonga dia efa afangaro fotsiny tena tsara kay le tainomby vavy raha izany io zany ny atondraka amin'ny volo tratry ny aretina. Io no atondraka amin'ny volo isan-kerinandro mandra ampialan'ny aretina dia zay dia misaotra ry bezaka fa mazava ataovy fampiarana dia azo vokatra tsara nareo ary tsy ho arako mihitsy angery firediny komandy takindringandrina amin'ny fanangonana fa ataovy tsara dia miaraka tsika tena marina ve zany ry bezaka? Marina zany tsy vazivazy zany ary izay mihitsy zao saika nyresahanay taminareo sy Françoisy. Sakafo ilain'ny olona mandrakariva sakafo tsara ny ovy andeha ataovy manara-penitra ny fambolena ovy dia ho tsara ny vokatra azy dia ho tsara koa ny fidiram-boly tena marina zany sady azo tehirizina tsara ny ny ovy zay misaotra ry bezaka tsisy fisaorana tena misaotra nareo sy mefa tsisy fisaorana letsy fa ataovy ny fampiarana ho tanteraka ihany ny nofinofiny lary Fredy voly ovy azona omby dia omby firenefa voly ovy mitarika omby dia azo hatramin'ny camion zay vo tena ho tondra dronono sy ovy ny fiainanay sy Françoise be ary izy takeny Ritan tsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasa ho ary ny zezika mailaka dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharany telefônina 032 02 397 05 034 02 397 05. dia entaniny ianao anao fanandramana nisorantsika ihany koa Ramatoa Razoelso ny Rina Honore nitondra izay torohevitra mahasoa tamintsika teto izay ny namanao fanjaniaina nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana tompona andraikitra Eliandre Mitansoa velomadoboko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia falitafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa. Inoko fa miara-mifaly isika mandray ny tombontsoa avy amin'izany fiara-mianatra izany. Teoloha isika dia niaraka nianatra teto fa ny fahalalantsika ny hevitry ny anaran'Andriamanitra ilay namorona sy namonjy antsika nyresahana eto dia manampy be dehibe antsika atoky azy satria maneho na milaza ny toetra maizy azy zany
zay mampitombo ny fahatokitsika azy. Ay ve zany le Andriamanitra, ay ve zany no hevitry ny anarany, ay ny hevitry ny anarany maneno tena toetra mandriamanitra azy. Anio dia mbola hianatra ny anarana hafa ahalalana eo Andriamanitsika io isika, ary ampitombo ny fahalalantsika sy ny fahatokitsika azy indray zany. El Shaddai, zay le anarana hafa hiantsona io Andriamanitsika io. Zao novakitsika ao amin'ny Genesis 7:1 ary. Genesis 7:1 ka ny 1. Ary rehefa 750 taona Abrahama dia nisehon'i Jehova izy ka nitenenany hoe, izaho no Andriamanitra tsy toa, mandeha any ao anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Averintsika indray mandeha rehefa 750 taona Abrahama, fa lehibe zany dia nisehon'i Jehova izy ka nitenenany hoe, izaho no Andriamanitra tsy toa, mandeha any ao anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Tsy piantsika manokana le hoe Andriamanitra tsy toa, zay hevitry le hoe El Shaddai. Hidirantsika amin'ny Tsiprian'izay. Efa niseho imbetsaka tamin'ny Abrahama Jehova talohan'izao. Azonao vakiana Genesis 12:1 sy ny 7 manamarina an'izany. Genesis 13:4, Genesis 13:4, Genesis 15:1-7 eto amin'ity andininy zay nivakitsika teo ty Genesis 17:1 dia miseho amin'ny Abrahama indray izy, miseho amin'ny Abrahama indray Andriamanitra, maneho ny tenany ho Andriamanitra tsy toa, El Shaddai, anarana zay ao amin'ny bokin'ny Genesis sy ny bokin'ny Joba ihany ny tena ampiasana azy. Ny anarana hoe Andriamanitra dia El, renitsoratra sy El, zay no ilazana azy teo amin'ny Hebreo, El. Io no anarana fototra nampiasain'ny taranak'Sema ny antsonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Shaddai kosa SHADDAI Shaddai, zay no hevitra manakaiky indrindra ny hevitry ny hoe tsy toa. Azonao jerena ohatra zay voalaza amin'ny Isaia 13:1, Isaia 13:1 zay miresaka mikasika an'izany hoe Andriamanitra tsy toa zany, sy ny Joela 1:5, Joela 1:5. Ity faran'ity no vakitsika ny ao amin'ny Joela. Indrisy ny andro, fa efa tomotra ny andron'i Jehova, ka tahaky ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa ny fiaviny. Mampiseho ny hery-mandriamanitra azy zany. Fa ny tena hevitra lehibe amin'ny fampiasana n'ity anarany ity dia ho fanehoana ny hery sy ny tanjak'Andriamanitra raha mitaha amin'ny fahosana sy ny fahalemetsika olombelona. Inona ny hevitra zany? Milaza amintsika izany fa tokony hatoko tanteraka io Andriamanitra tsy toa io isika, satria arak'izany anarana izany hoe tsy toa zany dia tsy misy maharesy azy, dia tokony ilamina zany izay tsika rehefa mahazo antoka fa miaraka aminy. Zay nge no hevitra zany. Ao amin'ny Genesis 7:1-4 dia izao ny vakitsika. Genesis 7:1-4 ary rehefa 750 taona Abrahama dia nisehon'i Jehova izy ka nitenenany hoe, izaho no Andriamanitra tsy toa, mandeha any eo anatrehako, ka aoka tsy misy tsiny ianao. Fa vakitsika izay fa ilaina averimberina satria mifototra amin'izay ny fianarantsika. Tiozantsika eo amin'ny 2 fa izaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary ahamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama, ary Andriamanitra ny teniny taminy ka nanao hoe, raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga ray ny firenena maro ianao, ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama, satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao. Ny anarany tamin'ny voalohany Abrahama, fa eto dia novain'Andriamanitra ny anarany nataony hoe Abrahama,
satria nataony ray ny firenena maro izy. Dia maro ny taranaka ao indrindra hoy Jehovah ka ataoko firenena maro ianao ary isy mpanjaka iseho avy aminao. Mario tsara fa mametraka ny zavatra rehetra amin'ilay fanekena ao anatina tontolo-kevitra mivelatra kokoa ity fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ity. Ary fanamafisana, tsy zavatra vaovao fa fanamafisana sy manome amin'ny tsipiriany kokoa ilay efa nolazaina tamin'ny Abrahama fony izy mbola tany orany Kaldiana. Dia apetraka amintsika ny fanontaniana ary nahoan'Andriamanitra no te anantitrantitra tamin'ny Abrahama ny tanjaka mandriamanitra azy sy ny heriny tamin'ity indray mandeha ity. Inona ny nambaran'Andriamanitra izay mitaky ny tokiany Abrahama n'izany tanjany sy ny heriny izany aseho amin'ilay anarana hoe El Shaddai. Dia izao no vakintsika eo amin'ny 9:9 amaro ny taranaka ao indrindra. Ataoko firenena maro ianao ary isy mpanjaka iseho avy aminao. Izany hoe raha adika arabaky teny izay voalaza ao amin'ny Genesis 17:1-9 izay novakintsika teo dia izao: niseho tamin'ny Abrahama Jehovah ka nilaza hoe izaho no El Shaddai, Andriamanitra tsy toa, mandeha any ao anatrehako ary aoka ianao ho tanteraka. Ary izaho hanorona fanekena amiko sy aminao, amaro dia amaro anao aho ary ho ray ny firenena maro ianao, amaro ny taranakawa. Io anaran'Andriamanitra hoe El Shaddai io, Andriamanitra tsy toa, dia miseho ihany koa ao amin'ny Genesis 17:7. Rehefa nilaza tamin'i Jakoba Isaka fa hitahy azy El Shaddai, nalay Andriamanitra tsy toa, ary amaro fara sy ampitombo azy, dia no amafisiny tamin'ny Isaka izay efa nitenenin'Andriamanitra fa tsy maintsy iseho. Ary Andriamanitra tsy toa ny hitahy anao, ka amaro fara anao sy ampitombo anao mba ho tonga firenena maro ianao. Namerina fotsiny ilay fanekena izay ninono fa tsy maintsy ho tanteraka i Abrahama. Mbola misy teny fikasany El Shaddai mitovy amin'izany koa ao amin'ny Genesis 5:13-14 sy ny 7:7-4 ary ny 7:7-5. Misy dikan'izany famerimberenan'izany teny fikasana izay milaza ny fitahiana lehibe ho ataon'Andriamanitra. El, Andriamanitra ny hery sy ny fahefana. Shaddai, Andriamanitra ny are-pahasoavana tsy mety lany, dia arena tiany atobaka amin'ireo izay rehetra mitady azy, amin'ny finoana, amin'ny fony rehetra sy amin'ny fankatoavana. Ao anatin'izay zasy ianao, satria tamin'ny alalan'i Jesosy, araka ny lesoneny anarantsika teto, dia tonga taranak'i Abrahama koa sika ary mpandova araka ny teny fikasana. Enoko fa nampitombo ny fahalalantsika sy ny fahatokitsika any El Shaddai, ilay Andriamanitra tsy toa, namorona sy namonjy antsika lesona ny arantsika nianatra teto. Ka manomboko izao ary dia azadino fa miaraka amin'Andriamanitra tsy toa ianao, zasy ianao. Tsy tokony misy zavatra atahorantsika ninninona miseho raha mbola azontsika antoka fa tsy misaraka amin'io Andriamanitra io isika. Na tsy manana na inona azy ianao, raha mbola miaraka amin'io Andriamanitra io dia afaka manana ny zavatra rehetra. Fa na manana ny zavatra rehetra eritreretinao azy ianao kanefa tafasaraka amin'Andriamanitra, dia tandindomindoza isaky ny segondra ny fiainanao, ka mifikira amin'ny ninona zavatra miseho amin'ny fiainanao, fa tsy mbola nandiso fanantenana tamin'izay rehetra natoky azy El Shaddai. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino
sy maka maimaimpona ny fandarana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.